miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao, miarahaba ihany koa ny mpino kristianina rehetra izay mankalaza ny andron'ny Noely amin'ny ity anio ity. Miraso antsika sahady ihany koa hahatratry ny taona vaovao anatin'izay taona 2024. Raha ny toetry ny androntsika ary amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana misy ny raombaratra hitantsika mitoetra ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika manakaiky ny morontsiraky ny faritry melaky sy menabe moa ny misy azy io ary tombanana mikisaka miandalana manakaiky an'iny morontsiraky ny faritry menabe sy melaky iny izay tombanana hitondra rotsakorana betsaka amin'ireo faritra voany andrefan'ny Madagasikara mety voakasika ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ao anatin'izay ny talio ihany koa dia saika mahazo vahana manerana ny nosy indrindra atao anatin'ny 3 andro avy ka anisany manome vahana ihany koa zay ny orana izay mety hoaraikotroka indraindray amina toerana maro saika hita taratra zay eto Madagasikara. Fa raha iverenana izay rotsakorana mety hoateraky ilay raombaratra izay dia mety hanatombo koa ny rotsakorana any amin'iny faritra voany andrefan'ny Madagasikara iny ka misy arak'izany ny fampitandremana izay miloko mena na miatra manomboka amin'ity anio ity zany ho an'ny distrikany Morondava, Belitsirbiana, Antsalova, Maintirano ary tombanana mitatra ho an'ny Atitany sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana zay ka misy ihany koa ny fampitandremana miloko mavo ho an'ny distrikany Besalampy, Morafenibe, Ambatomaitso, Soalala, Mitsinjo, Mahajanga voalohany sy faharoa ary Miandrovazo sy Mahabo. Ny rotsakorana andrasana moa ao anatin'izay dia mety mahatratra 50 ka hatrany amin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ka manoloana izany indrindra dia tanina ny aponina amin'ireo toerana rehetra voakasika mba anaraka ny toromarika omeny ireo manam-pahefana isa tokony isorohana ny loza mety hoateraky izay apetsahana rotsakorana izay. Etsy andaniny ihany koa dia misy ny tambolo-drivotra izay hitantsika mitoetra ao amin'ny firenena Mozambikiana izay andrasana hiditra ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izy io ho an'ny rapitso anoany ka ao anatin'izay ihany koa dia rahamaso hatrany aloha zany ity tambolo-drivotra ity na dia somary ambany aloha ny herintsika mety ivadian'ny rivodoza raha amin'ny fotoana ifampiresantsika izao hitantsika eo ihany ny makasikasika ihany izay fa raha amin'ny ankapobeny araka ny fanoresahana teo aloha dia ny talio no saika mandrafitra ny toetry ny androntsika mahazo vahana araka izany ny orana ka toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritry melaky menabe ny voatany ary ny any amin'ny tapany atsimony faritry Iboeny ary koa ny ilany andrefana amin'ny faritry Betsiboka mety ho tonga hatrany amin'ny atitany faritra atsimo andrefana moa izay orana izay amin'ny maraina mety hitana tany ihany koa ho an'ny faritry Sofia sy ny faritry Diana. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia mandraondraona ny andro amin'ny ankapobeny mety ifandimby-ndraona sy ny masoandro any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Sofia ny ilany atsinanana amin'ny faritry Betsiboka ary ny faritra Analamanga ary koa ny any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara. Iny ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana izay mety hoaraikotroka saika amina faritra maro manerana Madagasikara akoatry ny tapany atsimony faritry Sofia ny ilany atsinanana amin'ny faritry Betsiboka ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny faritra atsinanana ny ambiny dia miandry orana tandrivindraona ary mety anatombo kokoa izay rotsakorana izay ho an'ny faritry melaky sy ny faritry menabe. Ny maripahana vavinavina amin'ny andron'ny rapitso manodidina ny 7 degré Celsius ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanana kosa dia manodidina 12 ka hatramin'ny 3 degré Celsius izay maripahana izay ny any amin'ny ilany andrefana mety midina hatrany amin'ny 9 degré Celsius zany ho an'ny faritry menabe ary manodidina 7 ka hatramin'ny 3 degré Celsius kosa ny morontsiraka andrefa Madagasikara akoatry ny atitan'ny faritry Sofia izay mety mahatratra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripahana ho an'ny rapitso izay. Ny andron'ny sabotsy mitoetra ny orana amin'ny ankapobeny akoatry ny faritry Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny faritra atsimo andrefana sy Anosy ary ny tapany atsimo amin'ny faritry Sofia no mety ho maimaina kokoa ny andro raha ny ambiny dia miandry an'izay orana tandrivindraona mety hoaraikotroka izay. Ny maripahana voavinavina moa manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny avoatany ary manodidina ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius kosa ho an'ny ilany atsinanana. Ny ilany andrefana manodidina ny 17 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany. Ny alahady amaranantsika ny fandarana
mafana misy hatrany ny orana tandrivindraona amin'ny ankapobeny ho any avoatany sy ny faritry melaky boeny ary betsiboka mety mitatra ho an'ny faritra atsinanana sy vadivavy fitovinany ary aloatra mangory ihany koa izay orana tandrivindraona mety ho araikotroka izay mety hitoetra ihany koa izany ho an'ny faritra savasy ambatsoa ny ambiny moa dia miverina maina ny andro indrindra ho an'ny tapany atsimo Madagasikara. Iny raha ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinana indrindra any amin'ny faritry vadivavy any ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara 20 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny maripahana voavinavina amin'izay andro ny alahady izay hatrany. Dia izay indray ny mety ho tamin'ny teny io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.